tolotra anao zao. Valifaty pity tantara mitoy nosoratany Ranay Voarosoa Rojonsoa tsy hoarana. ireo amelany tantara Daniela, Nicole, Jacques, Alain ary Gaston. Panatotosa Miondra manamsata Toiny. Saika mitapy za angaky tsoloza. Otra nitako kiny endriny tamin'izany raha izany fitantarandry azy izany ry fanino palahelo tsy efa niteny tamindria fa aomby ho any tetiko. Vita aloha izay amin'iny dia efa ahoana indray zany manaraka. Ao aloha ndry mitsangana ange ndry eto mitsangana ndry eto dia alaiko sara ataovy milay fotsiny paozindria kia. Mety ve sao? Tovy tsaratsara kia ohatra zao eo zay zao aza mihetsika amin'izao ndria oka aloha dia atao ahoana aloha zao efa mety zao ataovy ohatra ny hoe manondro zavatra ndry dia sady mitsiky tsara zay zay dia atao ahoana ki zany zao hitandry ty misy sarina bandy bogosy mba hitako dia amboaritsika amin'ny photoshop kia mba ohatra ny hoe niara-naka sary ery na réussise dia ampintsika fond mifanaraka amin'ny tsara dia inona ny ataontsika ozy ndry aparitatsika murany compte Facebook ndry le izy zay zany ve zany hoay ndrytia ki mba mahita tao ka isaki mitady ampijaliny namako tsinaka iny erika ndozandry iny hitany tsara zany dada angambo zany ve dia ahoana kiny atao tsy maintsy be fanontaniana indray zao izy indrindra fa mahita ndray ato an-trano zany aleo araka izay afina tao anaty plakarato aloha ho avy vetivety fotsiny fa maninona ny elabe fa ianao sizany no ato ry fanilo ny tohatra ny maresaka be teo za rery ary ny atoko fa nresaka tamin'ny namako tamin'ny telefona teo dia izay angamba mety eny ny dada ko maresaka beko tsara kosa zany sary amin'ny solosainanao zany eo tena tsara ka taiza zao ianao sy erika tamin'ny fotoana io ka taiza hoana re sy erikako ka tsy erika zany ane io ry dady namana vaovao zao zany mahavarinanao ato enes fa mitandrema tsara fotsiny ianao tovavy ianao anaka ka mila mitandro tena tsara ny fianarana ihany aloha atao an-tsaina dia manaraka ho azy ny fitiavana sy ny zavatra rehetra avy eo eny ary rery dada fa zao ary fanilo ny tena hitadiavako anao zao misy mission kely tsy maintsy ataoko tampoko izay any amanjakandrina mandritry ny 2 andro le izy mombana dosiana client ray izay izy io dia zao reto ny vola ampiasainao mandritra n'izany fotoana izany reto inona fa ampy anao reto amin'ny fotoana tsy maha eo dada fa ovinaka dada mandeha zao arivo zao ihany ka anomana ny enta-keliko fotsiny io dia efa anainga sady efa miandra ao ihany koa le olona iarako amiko any dia andeha ve dada andeha retsy inona zao mampalahelo amin'izany rery zany ny ataotro dia zao endreto tsara ianao mandritra n'izany fotoana tsy maha eo ahy zany fa za koa ve mbola zazakely amin'ny dady mba mananatra fotsiny ihany ka
Tena tsy tiako ny any mitondratondra namana tsy fantapatatra ty an-trano aty indrindrandrindra. Efa fantatro re zany e. Misaotra dada. Zay? De soavadia dada. Iny de endry tsara hoa lasa. Zay, mivoa am'izay kifa lasa izy a. Zay. Sofa tsy fantany hoe tatondry. Za fa natahotra be a. Za angamba ry zareo tsy afaka hiaraka aminareo andehandeha izany zao e. Ohatra mbola manam-potoana amin'olana izahay e. Le am'sipako e, le vanteneko anareo iny mbola monjy aza ny ampiasana mantsy azao. Zay kifa lasa alofa maika. Fanilo. Fanilo. Lasa izy marina. Efa latsaka avy any aminy ty taratasy ty. Aleo aloha jerena so mba nalatsaka fanilo ay ihany ty taratasy ty. Ho an'ny malalako. Faly aho miarabanao amin'izao fetinao izao. Tonga avy eo amin'ilay restaurant akaiky ny toeram-piasako ro riva fa hisy surprise ataoko anao. Tsy lavina. Zany niaina ka tianao amin'io. Mbola aiza nanovako anao? Seho hoe ririka kely. Tsara zay Erika Andrina naovantsika azy a. Erika ko anga? Ndrikoky. Efeto zao fa sy pansara iny. Erika ny sara hoe. Ndreko ve tsy mahay sangisangy. Ay tokoa moa ka mbola misy ny anjaran'le kalasara iny koa zany. Rehefa nandinika kiza de aleo akio am'izao am'izay ka. Tsy fa ampy ve kizay ny valifato koa. Ndria ky de tsy tiako koa ny atao ndria. Aza koa ary ndry izany. Andao aky fahizina ihany koa le kalasara iny a. De tindry avela fotsiny amin'izao ve. Nefa de isan'ny natonga ndry jaly tahaka izao koa nge saray. Fa za kosa loky a. Tsy mitsitsy amin'ny namana mpamadika zany mihitsy a. Raha za ndry a. Allo aloha tsy teny. Ka zangy aky tsy te hidika izy tsony e. Sady mba efa navoa azy ihany ato amin'izay sy izy le niady iny. Ay, fa zao e. Inona marina moa no tena atahorandry amin'ny saray? Tsy de hoe izy loatra kiny atahora koa. Fa za sosanatrio voaroka ato am-pianarana. Voaroka amin'ny ahoana ary ndreko? Tamin'le zay sy izy niady iny mekika efa nahazo fampitandremana e. Zany ve? Tena tsy satsony akizaka. Mba marina e. Fa ngaha hoe zany e. Ka tsy fantatry ndry le paika. Tsy hoe mbola hiady indray nge kory nareo e. Marina e. Aleo amin'izay akio amin'izao ka. Sady efa mba maivamaivana koa ne zany foko avy nanafain'le Erika iny. Zay zany tindry. Rehefa zay moa zaniko, inona no ataoko eo? De arabaina zany lo ndry afaka jaly. Ndry ty aky rehefa. Ka ndry ty ve zany tena hijanona tora ty amiko any io alina e. Ino a?
dia ahoana nefa ny any aminareo tsy bety vendry aleo aloha fa antsoko ny any fa tsy olan'izany e lejy lany crédit koa akay tikia tsy hoe amin'ny telefonako fa ao mbola misy crédit ay misaotra rekia allo allo maheno vendry kalasoa ilazao aky tonton hoe atory aty amin'ny namako zay androany ihany lafa atsody tenenindry zay zay kiry kalasoa zay fa raha pitsy maraina tonga any zay dia zay fotsiny ve dia ampiny randry ka tonga dia nitany an-trano akeny nantsoko teo fa tontonay matsy zao mbola miasa be amin'izao oro zao dia tsy teo antsoantsony fa tsy azoko fa mipetraka any amin'izany tonton anareo zany ngandry ie efa maty akeny ray aman-dreny koa ve dia ny anadanin'ninay no mipetrahako zao ary izy raha teo koa mantsy tsy niteraka sady tsy manambady dia za sy ny mpanampy dia tonton anay no miara-mipetraka ve zay izy io akia fa ono aky tsy hoe akory amofota mandriandria fa matina nina aky dadanareo sy mamanareo raha tsy madiso zao akia matina ny lozam-pifamoivisana akery zareo rehefa andeha ody avy ny ravany asa iny zany azafady aky raha ohatra ka namerina lahelo tao amindriny fa notaniako tsy maninona akia dia efa ela be ve tamin'izah mbola 10 taona arono aky fa matina ninona koa mamanareo matsepitra ny gazo tao an-dakozia aky izy mampalahelo aky izany natolotra anao teo valifady pity tantara mitoy nosoratany ranay voarisoa rojonsoa tsy hoarana ireo namela ny tantara Daniela, Nicole, Jacques, Alain ary Gaston Panatotosa ny ondra manamsata rampitso mitoy